eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia io marina io no noraisy ny mpitantana ny Turline Baton Malagasy tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny dojo SK Tanimena ny fahatongavan'ireo mpiangaly ny taranja Turline sy mpanazatra iraisam-pirenena misy 5 mianadahy eto Madagasikara. Mivahiny eto Madagasikara mandritra ity herinandro ity ireo mpanazatra sy mpiangaly ny taranja Turline Baton misy 5 mianadahy iraky ny Federasion iraisam-pirenena. Izarany traikevany amin'ny mpiralo malagasy no tena atindihan'izy ireo eto amintsika ho fampiroborovoana ity taranja ity hoy Ramatoa Yolande Randrenomanana. Vahiny tonga eto ireo zany nalefa ny Fédération internationale pakatra amin'ny voan'ny Turline eto Madagasikara. Anome formation natongavany eto misy 10 mianadahy izy miditra eto. Formatrice anankiroa dia entraîneur anankiray dia athlète international anankiroa. Fandaharam-potoanana eto zany zao manomboka talata maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 12 sasany dia ny après-midi amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 10. Talata labily lakamisy zany maraina misy clôture ho atao eny amin'ny ANS sady anaovan'ny zareo démonstration. Nandritra ity fotoana ity dia anisy ny fampisehoana fohy ny fahaizan'izy ireo mifehy ity taranja ity. Taorin'izay dia nizara traikeva fototra tamin'ireo ankizy madinika mpiangaly taranja ity eto Madagasikara izy 10 mianadahy ireto. Ny alakamisy zao dia hanao fampisehoana etsy amin'ny ANSP Flo izy ireo. Dia iny vaovaon'ny finoana iny koa toko lasy tokovavy no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'ity takariva ity akasitrahana risaoro antsika nahatra anjery izany hatramin'ny farany. Veloma tompokolahy, veloma tompokovavy.